Marka toko faraiky amby folo. Marka toko faraiky amby folo. Dia iarahantsika mamaky indray a, miaino indray a, ny andiny fa 20 sy fahatelo amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy namalaka nanao taminy hoe manana finoana an'Andriamanitra. Lazaiko aminareo marina tokoa, na zovo no ilaza amin'ity tendrombohitra ity hoe mifindra ka mianjera any an-dranomasina ka tsy hanahana ao am-pony izy, fa iny fa ho tonga ny zavatra lazainy a, dia ho azony a izahana. Raha fitinina ry havana, ny afatra ho antsika fiangonana amin'izao marain'izao. Raha mandresika izany tenin' Jesosy hoe manana finoana, soa fa Jesosy no miteny an'izany ry havana hoe manana finoana, fa tsy pastera na olona hoe manana finoana. Ary ny mpianatra 12 no ilazany hoe manana finoana. Sika fiangonana no itenenany amin'izao marain'izao hoe manana finoana. Raha fitinina ny afatra ry havana, dia azo fitiana tahaka izao hoe aoka ianao ho mpanjera tendrombohitra. Aoka ianao ho mpanjera tendrombohitra. Aoka ianao ho mpanjera tendrombohitra. Maro havana ny olona malaza amin'ny finoana. Nefa nizaniza tsaronao. Tsy misy olona hoe fantatra na tadito hoe nanjera tendrombohitra zany. Nanjera tendrombohitra ara-batana. Ary Jesosy izay miteny an'izany ara, rehefa dinihainao ny fiainany, tsy nanjera tendrombohitra izy. Finona ara ny tiany holazaina amin'izao marain'izao, rehefa afarantsika manana finoana, aoka ianao ho mpanjera tendrombohitra. Famarinana voalohany dia izao: ny olona te ho mpanjera tendrombohitra ry havana, dia tsy te ho aviavin'ny Betania. Tsy te ho aviavin'ny Betania. Izay ny famarinana voalohany. Aoka ianao tsy ho aviavin'ny Betania. Inona ilay hoe aviavin'ny Betania ry havana? Aviavy tao a Betania, mandravona be, dia natonin' Jesosy, savainy, tady vo Jesosy, dia tsy nahita vo. Aza misy mihinana voa amin'ity aviavy ity intsony, no zoniny ilay aviavy. Toy sisy Petera no marainy hoe malazo le aviavy. Zay le aviavin'ny Betania ry havana. Mandravona. Ary maro ny kristianina hoe aviavin'ny Betania, fa tsy mamoa vo. Ary tsy mamoa vo satria tsy manana finoana. Zay. Mandravona be izy. Miasa be izy, zay le mandravona be. Mety mamonjy fotoam-bavaka be izy, zay le mandravona be. Mety mifadianina izy, zay le mandravona be. Rehefa savasavain' Jesosy, tsy misy vo, dia ho zoniny.
misy pastera, misy mpiandra, misy dekona aviavin'ny Betania. Aloha ry havana rehefa raha hoe aviavin'ny Betania ianao ka matsiaro tena aviavin'ny Betania, aloha miala amin'ny fanompona fa hozoniny Jesosy eo ianao. Zany ny fampitandremana feno fitiavana. Meny Jesosy antsika amin'izao maraina izao. Aoka ianao mpanjera tendrombohitra, ary asa mety hoe ho aviavin'ny Betania. Fa manana finoana se ahafahanao miteny amin'ny tendrombohitra hoe mifindra ka mianjera any anaty ranomasina. Tsy tiany Jesosy ho aviavin'ny Betania sika, dia tao misika an'io maraina hiatrika an'izany tendrombohitra. Izay tiany Jesosy hoe afindra antsika ka azera antsika any an-dranomasina zany. Tendrombohitra tsy hoe esorina vetivety zao maraina izao mandritra ny fotoanan'ny toriteny, fa tena hoe afindra dia azera any anaty ranomasina toy ny tsy verina. Intsony izay ilay hoe azera any anaty ranomasina ry havana. Ary rehefa mamaky ny tenin'i Jesosy tsika, rehefa miteny izy eo amin'ny 7:20 hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, na zovo no ilaza amin'ity tendrombohitra ity hoe mifindra ka mianjera any an-dranomasina ka tsy hanahanao am-pony izy, fa ino fa ho tonga ny zavatra lazaina dia ho azony zany. Inona le tendrombohitry ny tsy finoana ry havanao. Confronté-an'i Jesosy sika zao maraina izao amin'ny tendrombohitry ny tsy finoantsika fiangonana, ary malahelo ny fonony raintsika mahita zany tsy finoantsika zany, fa mamindra fo izy dia miteny amintsika izy, tsy tiako avy tsy amin'ny zanako zany, tsy tiako avy tsy zanako aviavin'ny Betania zany. Ary azoko manova azy dia confronteko izy, tomboko izy amin'izao maraina izao, hitoetra eo anatrehan'izany tendrombohitra tiako azerany any an-dranomasina zany, dia ny tendrombohitry ny tsy finoana. Izay ny fahamarinana voalohany. Aza mety ho aviavin'ny Betania. Tinio atreo io tendrombohitry ny tsy finoana io. Fahamarinana faharoa, eny ary Tompo, azoko ny afatra. Inona ny tianao ataoko? Inona raha ny tianao ataoko? Hoe tianao za tsy ho aviavin'ny Betania, tianao za hoe hanana finoana, ka inona raha no ataoko hoe? Ny afatry ny Tompo ry havana faharoa dia zao hoe makanesa ny Getsemane dia mivava, ataovy mivavaky ny finoana. Makanesa any Getsemane dia ataovy ny vavaky ny finoana. Iny zany makany Getsemane zany ka manao vavaky ny finoana. Toy ny manaraka ny Jesosy, matsiaro ny zavatra nataony tamin'izy tao Getsemane, dia ny vavaky izy, ny aritory ny vavaky izy tao Getsemane. Ny vavaky izy hoe ray eo, aoka tsy ny sitrapoko no atao, fa ny sitraponao. Aoka tsy ny sitrapoko no atao, fa ny sitraponao. Ny olona ry havana izay tsy te ho aviavin'ny Betania, ny olona izay te hanana finoana, manjera tendrombohitry ny tsy finoana, dia makany Getsemane izy, satria kivy amin'ny tenany izy, torotoro ny fony, mahita ny fahantra ny ara-panahy, mahita ny tendrombohitry ny tsy finoana io, torotoro ny fanahy, tena kivy. Tompo Jesosy, apetraka eo am-pelatananao tanteraka, manomboko izao ny rehetrarehetra momba, apetraka eo am-pelatananao e.
Zany ny vavaky ny olona. Te anjera tendrombohitra ry havanao. Fa raha tsy soronao io tendrombohitra io, raha tsy soronao io tendrombohitra io, tsisy fanahy masina hiasa ao amin'ny fiainanao. Fanahy masina dia fanahy fitiavana. Tsy hahen'ny fitiavana ianao ary tsy hity ianao. Fanahy masina fanahy famindram-po. Tsy hahen'ny famindram-pon'Andriamanitra ianao ary tsy ho mpamindra fo ianao. Satria tsy afaka le tendrombohitra. Tsy nazeranao le tendrombohitra. Ary Andriamanitra tsy afaka nintsitra ny tanany hiasa hamonjy anao ao amin'ny fiainanao. Fa le vavaka dia hoe aoka tsy ny sitrapoko intsony ny atao amin'ny fiainako, fa ny sitraponao. Tiako halamina ny fiainako. Tiako apetrako am-pelatananao ny fiainako. Ampio a Jesosy, ampio a. Ary alamino zany, tsy araka ny sitrapoko, fa araka ny sitraponao. Fa manaika manompoko zaho. Aoka tsy ho aviavin'ny Betania. Fa zerao io tendrombohitra ny tsy finoana io. Dia faharoa, makanesa ary ao Getsemane, dia manaova mivavaky ny finoana. Teneny Jesosy hoe, manompoka an'io, aoka tsy ny sitrapoko intsony, fa ny sitraponao no atao. Ary ny zavatra rehetra tianao atao, ataovy ao amin'ny fiainako, ary fais-le à ta façon. Amin'izay fomba itiavanao azy. Famarinana fahatelo ry havana dia izao. Andraso amin'izay ny valim-bavaka. Andraso amin'izay ny valim-bavaka. Fa zao no lazaina antsika. Mety tsy ho zakantsika le valim-bavaka. Satria tsy fanaraka amin'izay mety eritreritrintsika sy ampozintsika le valim-bavaka. Inona ny valim-bavaka azon'ny olona te anjera tendrombohitra ny tsy finoana ka manao Getsemane manao vavaka ny finoana? Valim-bavaka tompoko dia fahoriana. Fahoriana. Zany no matoriteny réformé zao toriteny zao. Raha ny titre manko azontsika iombonana any amin'ny secte hoe aoka ho mpanjera tendrombohitra. Tatata tendrombohitra, wa. Jamais ny secte teny aminao. Tena rahatena fampianarana ara-tsoratra masina valim-bavaky ny olona manao vavaka ny finoana Getsemane dia fahoriana sy fanenjehana. Mandinika ianao amin'ny Baiboly, mandinika ianao amin'ny testamenta taloha. Reo olo malaza ny finoana, reo mpaminany rehetra reo, zay ny vavaka mba hoe anana fanambarana lehibebe kokoa momba n'Andriamanitra sy ny fon'Andriamanitra, nahazo valim-bavaka izy, fahoriana sy fanenjehana. Zany ry havanao, zany. Ary Paoly apôstôly rehefa nikasihan'i Jesosy ny finoany, rehefa nikasihan'i Jesosy ny finoany ny fon'ny Paoly apôstôly, dia zao ny teneniny. Eny, mba ho fantatro izy sy ny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fiombonana amin'ny fijaliana. Sika fiangonana samy mivavaka hoe mba ho fantatro Jesosy zany herin'ny fitsangananao tamin'ny maty zany, hoe ianao velona tao anatiko, Galaty 2:20, mba tena hoe le Kristy nitsangana tamin'ny maty ho velona tamiko. Fa tsy vavaka sika, satria mbola sakana le tendrombohitra le tsy finoana ry havana.
tsy vavakantsika hoe ampiombony amin'ny fijalianao ampiombony amin'ny fahorianao fa ny biografia ny Paoly apôstôly, ny tantaram-piainany Paoly apôstôly dia fahoriana miampy fahoriana, fizahan-toetra miampy fizahan-toetra, fanenjena miampy fanenjena. Zay le valim-bavaka zay, zay le valim-bavaka ry havana. Fa rehefa tsy mahazo n'izay valim-bavaka izay ianao, rehefa tsy mahazo valim-bavaka ohatran'izany ianao, dia mbola nenefitra ianao, ara-panariavana malala, mbola nenefitra ianao any amin'ny désert spirituel ianao. Ary zany no mahatonga ny apôstôly miteny hoe mifaly aho na dia amin'ny fahoriana azy, satria fantany tsara fa ao ambadika io fahoriana io ny tanàn'Andriamanitra ry havana, ny tanàn'Andriamanitra. Rehefa misy olona mifankatia, rehefa misy olona mifankatia, na lahy na vavy, samy miteny hoe, samy mahateny hoe tu es tout pour moi, tu es tout pour moi. Dia hozy izy Andriamanitra, hozy izy Jesosy, si je ne te fais pas passer par cette souffrance, je ne serai jamais tout pour toi. Tsy maintsy ampandaloviko amin'izao ianao, tsy maintsy hanamboarana anao. Ary zay le valim-bavaka, valim-bavaka fahoriana, anesorana le tsy finoana, fahoriana, hatanteraka ny finoantsika ry havanao. Mba afaka hitentsika hoe Jésus, tu es tout pour moi. Ary c'est les miracles, c'est les miracles ry havana. Hozy izy le mpanompon'Andriamanitra zay hoe, rehefa tsy vontony tenin'Andriamanitra sika, tsy hanaiky mihitsy sika, tsy hanaiky mihitsy sika hozy izy hoe valim-bavaka dia fahoriana sy fanenjena. Fa tsika hozy izy, rehefa hoe mivavaka anaty problema, misy tendrombohitra manampina ny lalantsika, miandry miracle instantané, miandry miracle no iantsika. Zany toritenina secte zany. Fa tsy hitanao hozy izy le mpanompon'Andriamanitra le miracle progressif, le miracle ataon'Andriamanitra mendalana amin'ny fiainanao, ka hatratrarana le miracle goavana be où tu peux dire à Jésus, Jésus, tu es vraiment tout pour moi. Teny mpanompony entsika hoe tady famantarana, tady famantarana, tady famantarana. Ry havanao, ry havanao, aza mitady famantarana ianao. Rehefa mivavaka ianao tao Getsemane, mivavaka tao Getsemane, io fahoriana ampandalovin'Andriamanitra anao io le valim-bavaka. Miresaka finoantsika, finoana dia avy amin'ny toriteny, toriteny dia avy amin'ny teny Kristy, nentin' ry Thomas Bevan sy David Jones. Niala tany a Pays de Galles tany reny, tao anatin'ny fahatanorana, tao anatin'ny fahatanjany, nandre antson'ny tompo mazava ary nanaiky irahana aty Madagasikara. Missionnaire hony, tsisy nentina ka aty Madagasikara fa sarotra mitoro Madagasikara, lasa tany Maurice sy ny karazana. Fa Thomas Bevan sy David Jones nanaiky irahana taty. Zay le antso iraka, ok. Ndao sika akantoerany David Jones miaraka amin'ny Thomas Bevan, samy manambady izy roa lahy. Raha nanao ohatra tsika Thomas Bevan, David Jones ry havana, ka nanao hoe tompo,
eto Madagasikara fa meo famantarana hoe tena hoe ny ranao ary aty Madagasikara no andehanako inoko maromarina fa ny teny tamin'i Jesosy tamin'ny David Jones, hitanao io vadinao vao maty io zanako vao maty io le valim-bavaka ary io le signe tetafinao. Ay, Tompo, me famantarana hafa indray ary aho. Herinandro vitsivitsy taoriana izay, meny tompo famantarana izy. Maty ny zanako Thomas Bevanina. Tompo me famantarana, maty Thomas Bevanina. Tompo me famantarana, maty ny vadiny Thomas Bevanina. Aza mitaty famantarana ianao, fa rehefa mivavaka tao Getsemane ianao, io fahoriana ampandalovin'ny tompo anao, io ny valim-bavaka. Ary zany mahatonga amin'ny Paoly teny hoe mifaly ana dia mifahoriana aza, satria fantatro fa Kristy no ambadika izany. Ary raha maka ny toerany David Jones teo tsika ry havana, zavatra ny soratan'Andriamanitra, soratany fanamasina tao am-pony David Jones dia hoe maty ripaka raha ny fijerin'ny olombelona Thomas Bevanina menakavy vady aman-janaka David Jones, fa fahafatesany dia tsinona fa fampitomboana isa ny olomarina any paradisa, ary koa zezika ho fampandrosoana filazantsara taty Madagasikara. Ary raha misy zavatra azontsika antoka ry havana, zany Thomas Bevanina sy David Jones zany tsy mba haviavin'ny Betania zany, ary ianao anaty fahoriana io, raha nivavaka tao Getsemane ianao dia fantaro fa valim-bavaka io. Nafinaritra ery ny fijoroana vavolombelona nataona evanjelista malaza be izay tsy hotononiko anarana. Vatiko izy ny opérena didina opération chirurgicale, 28 opérations chirurgicales dans sa vie, et elle est devenue une servante exceptionnelle. Elle m'a servi, elle a servi mes enfants, nos enfants, elle a servi la famille, elle a servi l'Église. Riavano. Manana finoana Mpanjera Tendrombohitra any an-dranomasina ho aminao fahasoavan'ny tompo, ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.